Ny lycée Andrenaponomerina io kosa no safiden'ny fikambanana Masovô anomboana ilay tetikasa ny lombary andasy ny tanjona ao anatin'izy ity dia ny fanabeazana ny olom-pirenena ovanina. Nozaraina Lokandroany tetsy amin'ny lycée Andrenaponomerina Sabotsynamena ireo ankizy mendrika tamin'ny fifananana nokarakarain'ny fikambanana Masovô. Noraisina olo hevitra tamin'ny fifananana kabary, tononkalo ary ny sary ny hoe ny fireneko, andraikitro, lovako izay anisan'ny teny fanevan'ny fikambanana Masovô. Anisan'ny tanjon'ny fikambanana ny amolavolana ny tanora olom-pirenena, mampita ny fahaizana mampahalalana mahakasika ny fitariana ary ny fametrahana ny firaisan-kina. Tamin'ny alalan'izany ihany koa no nametrahan'izy ireo ny fankalazana Noely izay nataon'izy ireo ho Noely-pizarana. Fikambanana Masovô dia fikambanana nijoro tamin'ity taona 2024 ity. Ny tanjona izay voizina anatin'ny fikambanana dia ny fahamolavolana olom-pirenena, vonona andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina, liana fivoarana. Ny tanjona izany dia ny fampandrosoana Madagasikara amin'ny alalan'ny fandraisana andraikitra ireo olom-pirenena ireo. Ny fiaraha-miasa izay atao miaraka amin'ny lycée Sabotsynamena Andrenaponomerina dia tafiditra anatin'ny fandaharam-panabeazana antsoina hoe lombary andasy izay volavolain'ny fikambanana Masovô mandritry ny taom-pianarana 13 sy 14 Ny tanjona zany hoe ny safidianana ny lycée Sabotsynamena eto Andrenaponomerina dia noho ny fahatsapany eo anivon'ny fikambanana fa mila tosika kokoa amin'ity indray mitoraka ity satria tsara marihana fa andrana voalohany zany ty ataonay eto amin'ny lycée Sabotsynamena ity ary mila tohana betsaka kokoa ireo sekoly izay lavitry ny renivohitra. Araky ny nambaran'ny filohan'ny fikambanana dia izay mitanterana tetsy amin'ny lycée Andrenaponomerina izao dia tetikasa voalohany izay tanterahan'ny fikambanana Masovô izao natsangana tamin'ny 12 avril 2024. Ny lycée Andrenaponomerina izay ahitana efitra miisa 4 nambaran'ny tompony andraikitry ny sekoly ihany koa fa eo andalam-panatsarana sekoly izy amin'izao fotoana izao izay anetana avy ao amin'ny fikambanana ny amin'ny tovi-tanana.